Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity alahady fa 20 ny volana aogositra. Misaotra an'Andriamanitra trantsika ny amin'izany. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra sy ny danitra, mbola velom-pisaoranao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay anio, izay ahafahanay mandinika ny teninao. Misaotra anao ihany koa izay mbola mitaona anay mandrakariva hianatra an'izany. Amelany elokay mamindrafo aminay tompo amin'ny tsy fahamendrehanay, mangataka aminao izay mba hanavoanay mandrakariva amin'ny alalan'izao teninao izao, ary okenao hiteny manoloana anay ka ho tanolonaka tokoa ny fonay. Tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fahaleo misaotra. Fahaleo misaotra. Fanontaniana avy hatrany napetraka amintsika manao hoe amin'ny lafinina moa izany ny tiany Paoly hanafahan'ny mpino an'Andriamanitra. Mampirisika manko ny mpino ao Efesosy i Paoly mba handeha amin'ny fitiavana hozy izy. Antso tena manan-danja ao amin'ity fizarana ity izany, ary natao araky ny ohatra ny fitiavan'ny Kristy antsika ity hoe mandehana amin'ny fitiavana ity. Izay niseho tamin'ny alalan'ny sorona nanavotany antsika. Hevitra efatra nambaran'i Paoly momba ny sorona io. Voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra iray sy Kristy mihitsy no antony mahatonga an'izany. Faharoa dia natao sorona maty teo amin'ny toerantsika i Kristy. Tsy hoe tsy nanapidiny tsy akory i Kristy fa nanolo tena ho antsika izy. Araky ny tandidina nasehon'ny fanompoana tao amin'ny fitoerana masin'ny testameta taloha, dia fanatitra koa ny fahafatesan'i Kristy izay natao an'Andriamanitra. Ary fahaefatra dia neken'Andriamanitra ilay fanatitra satria hanitra hankasitrahana izany. Raha ampitahaintsika ao amin'ny Exodosy 7:20, ny Levitikosy 2:2-7 dia hitantsika tokoa ireo lafin-javatra efatra lehibe ireo. Etsy andaniny dia nampiseho fahalotom-pitondran-tena sy filibana ny tontolo Grika Romanina tamin'ny taonjato voalohany, izay tantaraina any amin'ny andininy hafa ao amin'ny testameta vaovao. Ohatra hoe hita mandrakariva any amin'ny fanasana tao am-panan-karena ireo fitondran-tena mialohan'ny Paoly ireo izay voalazany eo amin'ny Efesiana 5:5. Ao anatin'izany ny hoe fimamona, fiteny tsy mendrika, ao anatin'izany ihany koa ilay kilalao mampidi-doza, fihetsika mamofady. Ankoatran'izany ireo tanan-dehibe dia namela malalaka ny olona hanao an'izay tiany sy hanafina ny anarany, izay nandrisika ny fanao vetaveta ao amin'ny firaisana ranofo. Etsy ankilany kosa olona maro tao amin'io fiarahamonina io no nanana fiainana mendrika sy entitra tamin'ny fahadiovam-pitondran-tena. Rehefa mitanisa toetra tsara na toetra ratsy sy lalàna momba ny fiainan-tokantrano ny testameta vaovao dia maneho taratra ny zava-mitranga teo amin'ny tontolo Grika Romanina ankapobeny ny mpanoratra. Io tontolo io izay sady ahitana olona ratsy fitondran-tena no misy olona manam-pahendrena ihany koa, dia manampy antsika hahatakatra ny nahatonga an'i Paoly hanao antso mba hialana amin'ny fahalotom-pitondran-tena fanaony jentilisa, ary tiany koa raha hitanjona tsara ny mpino, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny amin'ny fihetsiny mba ho tsara laza eo manodidina azy izay hafa firenena. Dia izany afa-tsy Paoly izany koa no alefa amintsika ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fantatsika fa mirona tokoa ny zavatra mahavariana sy ny fanaovan-javatra mamoafady ny amin'ny firenен-dehibe, fa dia asain'i Paoly isika mandrakariva mba hanana fitondran-tena mendrika sy fiainana mendrika ary ho entitra amin'ny fahadiovan'ny fitondran-tena. Dia izany boky Efesiana izany dia mba azahoantsika hisintomantsika lesona tokoa ahafahantsika
manatsara mandrakariva ny fitondran-tenantsika. Amen. Rainay masina tsara indrindra ho mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anain'io zany. Misaotra tompo izay mampatsiahanay mandrakariva ihany koa ny tokony hitondranay tena mendrika ny amin'ny fanarahana anao. Mangataka aminao zay tompo mba mandrotsaka aminay ny fanahinao masina, hanampy anay ny amin'izany, fa raha ny herin'ny tenanay sy ny nofinay dia zava-poana no vitanay, kanefa raha ny hery avy aminao no manampy ho anay dia tanteraka tokoa ny sitraponao ao aminay. Mangataka aminao ihany koa mba hita manokana ny mpiaino izay manjoso manaraka tsy tapaka izao fandarana izao, ka mba ho tanolonaka tokoa ny fony ary ny toerana misy azy sy hivelomany anie dia mba hanjaka ny fitiavanao sy ny fahamasinanao. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.